Vaovao mampalahelo avy any Andranomanilatra Antsirabe iny. Vehivavy sy lehilahy izay nifankatia voalaza fa ninana poizim-boalavo ary namoy ny ainy nifanesy izy roa tamin'ny alatsinainy sy alarobia lasa teo iny. Ka nipitsipitsy ny mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity, ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vaovao mampalahelo avy Andranomanilatra any no tena iomparantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Loza mifamoivoizana niseho tamin'ny aliny Afakomaly iny teo amin'ny Jirama andrefa ny Ambohijanahary. Efa lasa tany amin'ny hôpitaly ilay nitondra moto. Nolazainy reo nanatry maso fa tapaka nikirozaroza ny tongony. Voalaza koa fa nisongona fiara izy ka nikasoka tamin'ny trottoir ary nienjera. Io poto io no nanakanazy tsy nivadika tany amin'ny arabe ilany. Ka niafatra tsikivy ary mamirana foana izahay aminy hoe mitandrema ihany ry zareo amin'ny fandehanana mafy sy ny fisetrasetrana eny am-pandehanana, indrindra fa rehefa mitondra moto ireny fa ny tsy fitandremanao kely ao anatin'ny minitra vitsy dia mety hamoizanao ny ainao na ihany koa hamoizanao ny ainy hafa. Any Mananaravaratra resaka alika indray izy tia. Tratehaka ireo alika izay misa 220 mianadahy mianabavy ny renireny tsy misy mpiahy tao Mananaravaratra ka novonoina araky ny fampitam-baovao izay voaray avy tany an-toerana trano. Efa nanentana nandritra ny andro maromaro ny tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana any mialohan'izao famonoana alika fahobe izao. Misy alika manaikitr'olona manko ka ho fisorohana ny loza mety ho aterakin'izay dia izany no antony nahatonga an'izao fandraisana andraikitra izao satria efa maro ireo lasibatra amin'izay kaikitra alika, indrindra fa ireo alika romotra dia mety hahafaty raha toa ka voakaikitra an'izany. Ka aleo misoroka toy izay mitsabo. Any Mananaravaratra izay hatrany, Maorisianina 3 lahy ahina ho manao trafika nanokafana famotorana any amin'ny Gendarmeria Mananaravaratra nanomboka ny alarobia lasa teo iny. Hitan'olona niantsona teo amin'ny faridranomasina imorona izy ireo anaty vedette rapide misy motera hors-bord Yamaha 250 CV anankiroa. Nilaza izy ireo fa nanao andrana io vedette io, kanjo tojolana sy notampohan'ny ranomasina nandritra ny 7 andro. Farany fefika tao Madagasikara izy ireo araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Rehefa nizohan'ny dokotera nefa ny izy 3 lahy dia voamarina fa salama vatana tsara. Hita fa tsy manana olana ara-pahasalamana raha oharina amin'ny fotoana lava teny ambony ranomasina izay nambarany fa nandritra ny 70 andro be izao. Manana finday izy ireo izay azo ampiasaina hiantsona manam-pahefana hamonjy azy ireo tanatin'izay fotoana izay, kanefa toa tsy niantsolona hanavitra azy akory. Noho ny ahiahy amin'izy ireo satria asan'ny Gendarmeria ny fiarovana ny sisintany. Heverina ho niditra antsokosoko tao Madagasikara izy ireo. Ahina ihany koa ny hanaovan'izy ireo trafika mampiahiahy dia nogazana ny vedette izay tsy nahitana antota-taratasy. Natao andromaso ireo Maorisianina anankitelo ary ho atolotra ny fampanoavana. Mampatsiaro ilay tamin'ny 20 febroary 2024 izay nahitana vedette Brado tany Nosy Maintialaka Voaimara izay nampiditra heroïne tao Madagasikara ity zava-misy any Mananara ity. Ka izay natonga an'ireo zandary nandray fepetra amin'izao fahatratrarana ny vedette rapide
niaraka tamin'ireto Mauriciana anankitelo ireto. Eo amin'ny resaky ny tsy fandriam-pahalemana indray fantatra fa lehilahy iray izay namono nahafaty ny reniny 20 taona sy nandratra ny anabaviny 20 taona ny alarobia lasa teo iny tao Mahaly Anaviavy, commune Amonta, distrikany Vonrozo. Tsy nety hanome ny lovany hoy izy ireo io reniny io ka izay no nanaperany ny ainy. Rehefa voasambotry ny zandary izy dia nentina hanoro ny misy ilay fitaovana namonoany ny reniny tamin'iny andro ny afako mahaliana. Teny an-dalana nefa dia notolominy ny zandary iray saika ho alainy ny basiny. Nitsoaka izy rehefa tsy azony izay basy naika ho alainy izay. Ny farany dia nitifitra avy hatrany ny zandary iray hafa ka nahafaty azy. Efa dahalo ikuizana izy io araky ny fanazavana hatrany. Noporofoiny ny taratasy ny fokon'olona izany rehetra izany. Rehefa tery ny lalana dia ny tao an-trano indray no nitafiany sy nivonoiny amin'izay fahazarany ratsiny eo amin'ny resaka asa ratsiny izay. Tena efa nivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao satria ny zanaka nateraka avy dia mahavita mamono mahafaty ny ray aman-dreny dia izay intsony moa izany ny olona mba azo itokisana amin'izao fotoana izao. Tena tsy tery lalana ny ratsy ary miseho amin'ny endriny rehetra ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao. Andao amin'izay ho resahantsika ny trangan-javatra izay niseho tao Andranomanilatra any amin'iny faritry ny Vakinankaratra iny hatrany. Vaovao mampalahelo avy an'Andranomanilatra Antsirabe no hoentina amintsika ato anatin'izy ity. Vehivavy sy lehilahy iray izay nifankatia voalaza fa nihinana poizim-boalavo ary namoy ny ainy ny fanesy ny alatsinainy sy alarobia lasa teo iny. Samy 17 taona izy roa ireto. Raha ny fampitambo avao dia nitondra vohoka ilay vehivavy saika hanaraka ilay lehilahy miasa tsy lavitra ny Antananarivo izy kanefa nanday hitondra azy iry farany. Tao an-trano tany Andranomanilatra ilay vehivavy no hita rehefa avy nitelina poizim-boalavo ny alatsinainy lasa teo iny. Ilay lehilahy kosa tao amin'ny trano fivoahana tany Antananarivo ny alarobia lasa teo iny. Azo lazaina araka izany fa noho ny olana ara-pitiavana no nahatonga an'ireto olona anankiroa izay mpifankatia ireto no nanao an'izao famonoan-tena izao. Ny afatra ninninona ny alahelo, ninninona ny fahatsoam-panantenana ary ninninona ny olana eo amin'izay resaka fitiavana izay dia tsy vaholana mihitsiny izany hoe ndeha hamonon-tena izany. Koa dia mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo izao enganio tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.